mivavaka isika tompo. Misaotranao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao noho ny amy Jesosy Kristy tomponay fanomenay. Natolotrao izy indrindra no zanak'ondrinao, sy zanak'ondry zay natolotr'olombelona zany, sy zanak'ondry zay natolotry ny fianakaviana kristianina zany, sy zanak'ondry zay natolotry ny Israely azy, fa zanak'ondrin'Andriamanitra, zanak'ondrinao tompo zay manaisitra ny fahotan'izao tontolo zao. Ka dia zavatra sy manam-paharoa sy manasahala zay nandrahanao azy tetỳ tany, nandasaka ny rana izy. Ary dia izy koa no efa nanambara fa izy no mpisorona be mandrakizay, sady sorona mandrakizay koa, manakely mandrakizay zay fa nataony hoanay. Dia misaotra anao zahay fa efa tanteraka izany rehetrarehetra izany. Tamin'izaliany Jesosy zanakao, tamin'ny nahafatetrany sy ny fisanganany velona ka sy maty esoa. Tafangona eto zahay, misaotra anao zahay, mideranao zahay no zany asa lehibe zany. Sy atony zavatra hafa no mahatafangona eto, fa noho ny amin'ny zanakao Jesosy, noho ny famonjena, noho ny fanavotana zay natao, zay mamonjy ny tsirairay aminay, mamonjy zay rehetra mbola sy ao anatin'ny fiangonana koa, ka hitao manao azy mba hibebaka. Ankehitriny zao zahay dia efa nandregny teninao masina zahay, efa norenesina teto zany tompo, tamin'ny alalan'ny mpanomponao zay efa nanambara izany taloha teto. Ankehitriny zao koa dia efa nandrevaky teny masina zahay, ary mbola handre ihany koa zao. Ka io ny teny zay ambara, sy mba ny olona neny teny, fa na iza no mitondra an'izany teny zany, dia teninao Jesosy zany. Na firy no mitoro ny teny, na mamaky teny, na mianatra ny teny, na inona atao eto amin'ny fiangonana, dia ianao Jesosy no miteny. Ianao Jesosy no mizara ny fahasoavana, sy roana teny zany fa ianao tokana ihany. Dia tareo amin'ny fanahinao masina amin'ny fiangonana, tareo amin'ny fanahinao masina zay tsirairay avy zay tonga eto, so tena ny be sy ny maro. Misy maro koa zay sy tonga eto ankehitriny, dia manampia ny tsirairay ianao. Vangio izy ireo tsirairay avy, mba sy ho diso anjara amin'ny fahasoavana sy ny famolapo avy aminao. Ka io zay rehetra tafangona eto an'izao, tareo amin'ny fanahinao masina zahay, mba hamantaranay sara zay lazainao, mba handrenesanay zay ambaranao, mba hanovany fonay zany, mba hanovany fizerinay zany, mba hanovany fiainanay zany, mba hanazava azy, mba hamindra toerana azy, hiala tamin'ny aizina ho amin'ny mazava lehibe. Omeo fifaliana zahay amin'ny fanarananao tompo, mba sy hitanondrika zahay, fa hitraka zahay satria ianao no aloha, ianao no mialoha, ianao no akavia sy akavanana, ianao koa no afara. Ka dia sy mety raha miherikerika zahay satria ianao mombanay mandrakariva. Ankehitriny ary dia mbola ore ihany koa miteninao, dia manambara ny teninao anao tompo, ary mitenena araka ny alehibe ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Ny fotoana sika amin'izao tompoko dia fotoana ny lahateny. Raha mety sika dia hipetraka amin'ny tompoko satria sy toriteny no ataoko zao fa lahateny, ka dia metimety kokoa no mipetraka. Inona aby moa zany lahateny, toriteny, fampianarana na inona koa ngano? Inona aby zany misy mampiavaka azy? Sa ve lahateny dia toriteny ihany, sa ve ny toriteny dia lahateny ihany, sa ve ny fampianarana dia inona koa mitovy amin'ny toriteny ihany zany? Anarana samihafa ihany ve rehetra tena misy mahasamihafa azy tokoa? Sy zay moa no tena atao eto kanefa dia eo mba azavaina amin'ny fotoana faran'izay fozy zany. Ny tena feno zany dia ny toriteny. Io ny farakatony zany ny toriteny, mpanompo ny toriteny daholo, na lahateny zany, na fampianarana zany,
natao hanotanana natao ho mpanompony zany atao hoe toriteny zany avokoa fa na vakiteny na lahateny na toriteny na fampianarana dia zavatra natao hanazavana na hanohanana ny atao hoe toriteny daholo zany ilaina ny mamaky teny satria avy am'izay mihaingany toriteny ilaina koa ny manao fampianarana raha sisy ny fampianarana dia sahisahirana ny toriteny raha sisy ny lahateny dia mety sahisahirana ihany koa ny toriteny atombosika zany amin'ny atao hoe toriteny amin'ny toriteny dia misy karazany atao hoe misy lafiny anankiteny voalohany zany dia ao ny atao hoe fanambarana ny teny soamanfaly fanambarana ny vaovao manfaly io zany atao hoe kérigme ny manao ny kérigme dia ny apôstôly zany mitory ny kérigme ka dia fonction ny apôstôly rina ty kérigme ty nefa azo lazaina hoe fonction ny évangéliste koa izy ny évangéliste zany no mitory ny vaovao mahafaly ny teny soa mahafaly zany dia anjara ny évangéliste na ny apôstôly ny faharoa zay ray ao amin'ny toriteny dia ny lafiny faharoa dia le atao hoe mpampianatra sy hoe fanambarana kérigme na vaovao mahafaly any toriteny fa misy zavatra zavaina misy sy tena mazava loatra mivolaza misoratra mazy sy mihambo ny toriteny hazava azy kanefa dia misy fanazavana ilaina ihany inona ny antony nahatonga azy oviana ny seho zany iza ny tena miteny iza ny tenenana tamin'izany fotoana zany io natao hoe fanazavana na explication ny explication dia anjarany mpampianatra na didaskale ny évangéliste dia mitoriteny manao proclamation zany ny didaskale dia manazava manao explication ary ny lafiny fahatelo farany dia ao ny azoina hoe fampiharana na application raha sy ampiharana ny toriteny dia mihevaheva eny amin'ny rahona eny eny amin'ny habakabaka ka sy miteny am'izay olona manatrika eo izy dia sy toriteny am'zany fa ny toriteny dia miteny am'izay manatrika akehitriny koa izy mampiharina amin'ny fiainan'ireo olona zay manatrika izy io zany no application ny application dia sy anjarany évangéliste zany aloha sy anjarany apôstôly sady sy anjarany mpampianatra didaskale fa anjarany mpaminany prophète ny prophète dia manao application ka dia misy telo zany resika amin'ny toriteny ao zany anankiray dia ny apôstôly na ny évangéliste zay manao proclamation ny didaskale zay manao ny explication ary ny prophète zay manao ny application reo izy telo tompo ny toriteny feno dia ahitanareo kanefa mazana ny toriteny tsy atao mihoatra ny 5 minitra na 20 minitra ny manatalenta dia mahavita hatramin'ny 30 dia sy mba minaina ny olona fa ny tsy manatalenta tahaka anay zany rehefa manao 5 dia oka zay sahirana ny olona ela loatra ka dia am'izay dia sy afaka manao hitory lavabe ny atao hoe toriteny fa voafetra ihany atao ahoana nampidirana fanazavana proclamation fanambarana sy application fampianana amin'ny toriteny 5 minitra tena sarotra zany noho zany dia zao mila mpanao lahateny mba hanao fanazavana na mila mpampianatra ohatra ka hoe mpampianatra mba hanao fanazavana explication zany am'izay dia mba sy manazava be loatra ny fitoriteny fa manao karazana teny faobety any izy dia fanazavana fo zany tahaka an'izany koa tsy application ny anjara ny mpaminany na ny anjaran'izay tao hoe mampiatra andavanandro moa dia zao zay anjarany mpaminany koa zay sy hoe mpaminany aby ny olona zay manazava kanefa dia manao ny asan'ny mpaminany izy dia zao sy araky ny fitoriteny aby milava azy hoe zao fampiarana azy fitoriteny rehetra dia manazava nzay mandeha fosiny diampy zay dia manao fampiarana kely izy diampy zay any amin'ny lahateny na any amin'ny mpampiatra ny
inona moa zany karazana ohatra ataosika hoe manao fampiarana mahakasika ny fahasalamana diany fahasalamana zany hoe sujet lehibe zany zay sarotra ampitoroteny tena hanao an'izany fa mila olona mandahatra azy zany fampiarana zany ohatra dia zay de mba tsy hoe maivana kanefa dia mba azoazo atao ny toroteny 5 ka dia mahazo vaina tsara ny fitoroteny rehefa ampy ny lateny sy ny fampianara zay tompo zay ihany angamba sy trizalalabe iaho ngamba tianao lavabe kanefa moa sy maniny zany mba mangataka ny fampirangonareo aho mba afaka anao sy dia lava loatra tompo lateny ary sika zao sy mpampianatra moa kanefa dia menanjara dia manao arak'izay tratra ihany ny lohatenysika zany dia ny fiangonana manoloana ny mpaminany sampo sy ny teny fitaka misy andala soratra masina maromaro na visivisy zay azo zerena ihany mety sotratrabo moa ao zereny toko 7 ao zereny toko 7 ao ny zekera toko 7 ao ny kolosana toko 7 misy am'ireo mety hotratra ihany no resaka azy ny sasany mety tsy hovoalaza da ialasiny kanefa novetiny zavatra dia mety hovoalaza ihany mandroso azy sika isika toy ny apôstôly na dia maro aza dia tena na corps anankiray ihany ao amin'ny Kristy fa Jesosy Kristy no lohany tena dia ny fiangonana. Ny fiangonana zany no tena, Jesosy no lohany. Fa Jesosy Kristy izay loha sy ny fiangonana zay tenany dia tsy hoe sanatria sampona, tsy hoe sampona izy na monstre zany. Ohatra sampona anankiray, loha ray manana tena maro, zay sampona zay, fa sy zay izy. Fa ny tenan'ilay loha dia tena iray ihany na tokana. Fa na dia miseho amin'ny hita maso maro aza ny fiangonana, dia azo lazaina fa iray ihany izy. Koa araka izany dia misy unité, karazana hoe unité plurielle zany, zay firaisany maro. Maro ny karazana confessiona luterana, confessiona réformé, confessiona katolika, confessiona batista, sisa tsy arvoatanisa. Reo dia confessiona, fa ny fiangonana dia ray kanefa maro kanefa ray. Zay ny azo ilazana azy. Na fiangonana azy dia tsy maro fa ray ihany. Fa ny endrika isehoany, samy manana ny fombany, samy manana ny liturgiany, samy manana ny fanaony, samy manana ny raha mpitantanana ny fehy azy, tsy mitovy reo, kanefa ray ihany ny fiangonana. Fa ny fiangonana manoloana ny mpaminany samboka sy ny teny fitaka dia fiangonana iray na dia maro azy. Fiangonana iray zay manohitra ny faminaniana samboka zay ataon'ny mpaminany, zay sy marina. Mpaminany sy marina zany hoe mamitaka toy ny siparifary ao anatin'ny vary. Ohatrany mora ny miteny hoe siparifary ao anatin'ny vary, ary ohatrany mora ny miteny hoe fitaka. Ny atao hoe fitaka dia tsy mba zavatra mikarakara, raha sy zany dia tsy mba voafitaka na iza na iza. Fa ny fitaka dia zavatra faran'izay mitovy amin'ny marina izy, akaiky indrindra ny marina izy, kanefa sady lavitra indrindra azy koa. Akaiky satria mandoka, lavitra satria rehefa tena mansapana hoe fitaka le zavatra dia tena mifanalavitra tahaka ny asimo sy ny avaratra izy. Ka zay no mahafitaka azy. Toy izany koa dia iray ny fiangonana manoloana ny teny fitaka, teny mandoka ataon'ny mpampianadiso. Koa raha ny lohatenysika ary no teny minasara, dia tonga amin'ny fitadidiasika ny teny Jesosy manao hoe
ataovy sara ny hazo sy ny voany, na ataovy rasy ny hazo sy ny voany, fa ny voany no ahafantaranareo ny hazo. Ny hazo sara hoe Jesosy dia sy mba mamovo rasy, ny hazo rasy dia sy mba mamovo sara, ka dia ny voany zany no tena ahafantarana ny hazo. Kanefa tsy hoe dia tonga dia fantatry ny olona avetrany ny hazo sara sy ny hazo rasy, rehefa mihinana avao zay kay mangidiky izy ty, miheveriko fa izao izy ty kansy izao koa, voafitaka zany. Ka dia fa tsy visy no mihinana, tsy visy no miterina zavatra sy tokony haterina amin'izay lafin'izay. Fa toy ny anomezana fanahy masina, fanomezana fahasoavana maro samihafa ao amin'ny fiangonana, fanomezana maro samihafa hoety manompo ao amin'ny fiangonana. Inona aby moa reo fanomezanareo zay sotonony eto avy moa? Misy ny fanomezana hitantana, misy ny fanomezana handrindra miasa amin'ny fiangonana, misy ny fanomezana haminana, misy ny fanomezana hampianaka, misy ny fanomezana hanompy ny mahantra, ny kamboty sy ny tahakan'izany. Zany ane fanomezana daholo zany. Maro ny karazana fanomezana amin'ny fanahy masina. Dia matetiky hadiny koa fa ao amin'ny fiangonana koa ne misy fanomezana hamantatra fampianarana. Angamba sy ny fiangonana be manontolo, kanefa ao amin'ny fiangonana dia tena nomena ny fiangonana koa ny fahendrena hamantatra hoe ny inona ny maro, ny inona ny diso, ny inona ny santo, ny inona ny tena sizy loatra, ny inona ny tena mahisy. Omena ny fiangonana zany, ny fanahy masina ny manome an'izany fiangonana. Io no atao hoe don de discernement. Ny fiangonana dia meny fanahy masina don de discernement. Ka ny don de discernement sy raha mba mazio abraka dia mahazo ny fiangonana. Mila vavaka ny fiangonana, mila mianatra ny fiangonana, mila mihay ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana. Zay manaisana an'ilay don de discernement. Fa sy zavatra zay hoe tonga ho azy eo automatique. Raha misy fahavalo finoana, fahavalo voalohany dia ny automatisme. Automatisme rituel moa, na hoe efa vita ny ritual eny dia milamina ny zavatra ray. Zay ny fahavalo voalohany dia atao hoe fiainana-javatra. Tsy misy an'io zay automatika zay dia izy mila napahana zay. Misy zay azo toloina ho mariky ny fiangonana amin'ny maha fiangonana azy. Tanysaisika eto ihany ireo atao hoe mariky ny fiangonana ireo. Voalohany zany dia ao ny atao hoe una, dia ny maha iray na unité ny fiangonana. Faharoa dia ao ny atao hoe sancta, na ny maha masina azy, ny maha voatokana ny fiangonana ho an'ny tompo, voatokana ho an'ny raha masina, ho an'ny rahan'Andriamanitra, voatokana ho an'ny filazantsara an' Jesosy. Zay zany atao hoe sancta, fahamasinana moa zany. Fahatelo dia ao ny atao hoe katolika, zay azo toroina hoe amin'ny teny frantsay hoe catholicité. Zay tsy hoe catholicité romane akory zany, fa catholicité zay manana ny heviny hoe universel na manerana an'izao tontolo izao. Ary ny fahefatsy zany dia ny azona hoe apostolicité, dia fiorenan'ny fiangonana amin'ny fampianarany mpaminana sy ny apôstôly, zay Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Fa azo lazaina sotra zao fa ity fahefatra ity, ny apostolicité zany no andro zay izoroan'ny fiangonana. Raha eo zany io andro io dia mizoro ny fiangonana. Raha voaseho i andro io, zay atao hoe ny apostolicité, miadaraboka amin'ny fiangonana manontolo. Io zany mizoroana sy garaboana. Raha eo ilay andro anankiray hoe apostolicité dia mizoro tsara ny fiangonana. Rehefa seho dia miadaraboka ny zavatra rehetra mikasika ny fiangonana ka sy fiangonana isolé. Ka dia sady miantoka ny unité, ny apostolicité,
no andraitrana ihany koa ny fahamasina na ancienneté no miantoka ihany koa zay atao hoe universalité ny fiangonana na ny catholicité zany. Ny universalité indrindra dia mety sika fiangonana FLM zany rehefa voavaky ny filazantsara mialahady ao amin'ny fanekepinoana apostolika manao hoe ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo koa ambara am'ireo mariky ny mahafiangonana ireo fa zava-dehibe tokoa ity atao hoe apostolicité ity na ny maha fiorenana amin'ny apôstoly sy ny mpaminany. Zava-dehibe ity satria sady miantoka ny maha marina ny fiangonana, mahatena izy ny fiangonana, maha fiangonana azy. Io indrindra zany tena miantoka ny authenticité ny fiangonana sy mba authentika ny fiangonana rehefa mivilavila miala tamin'ny fampianarany apôstoly izy sy fiangonana isoly izy zay na dia miangona azy. Ny atao miangona ny dia mivory azo atao ny vory na dia sy catholique na dia sy apostolika azy fa sainy raha temo authentika ny fiangonana dia tena mila miorona ny fampianarany apôstoly izy. Faharoa dia ao koa zany miantoka ihany koa izy izay atao hoe sy authenticité koa ny lazana an'ity fa rehefa torina ny teny amin'ny fiangonana dia sy ilay teny androany zany fefa ela be zany hatramin'ny andro mpaminany zany hatramin'ny andro apôstoly kanefa mihaino azy ny fiangonana ankehitriny. Mandraka ankehitriny zany dia Jesosy no miteny. Jesosy rehefa miteny dia sy mba au passé zany azafady amin'ireo mpampianatra tokoky sy mahay loatra sy mba hoe plus que parfait zay na hoe passé composé loatra zay na hoe passé ina na passé iny sy tena haiko izy ty fa zao présent foana. Jesosy zany dia présent foana izy rehefa miteny amiko sy aminao miteny amin'ny fiangonana fa sy hoe Jesosy tamin'ny taonjato voalohany dia passé zany sy atoko ka dia tena présent Jesosy miteny amiko izy miteny aminao izy miteny toy ny amin'ny teny ankehitriny sotra zao izy ka dia zay zany atao hoe sady authentique izy no adéquate ka dia zay no miatoka ny adéquation-ny raharam-piangonana. Ny raharam-piangonana dia sy mba famelomana izay lasa hoe ny fiangonana dia manembonembona ny lasa mandrakariva sia fa tena vaovao mafaly ankehitriny zao zay miaina ny fiangonana ka dia sady miantoka ny authenticité ny fiangonana ny apostolicité no miantoka ny adéquation ny fiangonana koa izy. Zay zany raha lazaina sotra ihany fa izany indrindra no azo torina hoe adéquation misika ary dia azo lazaina fa ny fiangonana dia apostolika ho an'ny olominy rehetra mandraka ankehitriny. Koa mikasika ny apostolicité teo dia ambara fa sy ny fitambaran'ireo boky ara-soratra masina ihany. Inona moa ny boky ara-soratra masina ny fitambarana dia ny baiboly zany sy ity ihany no apostolika sy ny fitambarany boky ara-soratra masina na ny soratra masina manontolo ihany no atao hoe apostolika fa ny fitoriana nyity koa dia apostolika na sy apostolika. Be dia be no mampiasa an'ity zany dia hoe isika rehefa mampiasa baiboly any dia fa izy zay sy voatery ho izy zay fa mampiasa ny baiboly araka ny fampianarany apôstoly zay no izy zay no apôstolika. Koa sy ny fitambarany boky any mety ho apôstolika fa ny fitorianany teny koa dia mety ho apôstolika ka dia zava-dehibe indrindra ny fitandremasika n'izay apostolicité zay ka dia ny fitorian'ny teny zany dia mifototra ao amin'ny apostolicité koa na ny fampianarany mpaminany sy ny apôstoly. Izany fitorian-teny zany dia azo fantarina ny maha apôstolika azy. Ahoana ny famantarana ny apôstolika ny fitorian-teny azo fantarina izany misy fisipika
azo amatarana azy atao hoe fisipiky ny fahamarinana izy règle de vérité dia ny fanekempinoana zay atao sipesana lahady io zany anankiray moa zany io no règle io no fisipika amatarana na apostolicité ny toriteny ka dia io indrindra ny fisipika ampiasaina izany any no ilazasika ny fanekempinoana dia apostolika rehefa antanena asika hoe fanekempinoana ina manao ampiasaina dia sy fanekempinoana hafa fa fanekempinoana apôstôly tena apôstôlika io dia ambara zany fa ny fiangonana dia mety apôstôlika raha ohatra ka ny fitambarany boky no azo toriateny na ampianarina apôstôlika ny fitambarany boky apôstôlika koa ny toriteny raha ohatra ka izay kanefa mety apôstôlika koa izay tena iakinana dia ny fanekempinoana zany ka dia sy zavatra kely amsika ny fanekempinoana misy manontany ino marina moa ty fanekempinoana ty sao dia mba disy mametana anazy io sy hita hoe inona ny antony io sy tena misy antony dia io indrindra ny fisipiky ny toriteny isarana ny toriteny ny fiangonana sy ny fampianarana satria mamitona ihany zay voalazany votoatiny soratra masina zany ary no azahoantsika mandray toerana visivisy ao amin'ny soratra masina momba ny filazan'ny mpaminany Jeremia milazaisika teo azosika raisina satria sika miorona ny fampianarany apôstôly sy ny mpaminany satria sika miakina amin'ity apôstôlicité ty zay no azahoantsika mandray azy azosika raisina satria miorona amin'io sika azosika raisina ny toritenin'ny mpaminany Jeremia na ny filazan'ny mpaminany Ezekiela na ny filazan'ny mpaminany hafa kanefa azosika raisina koa tany saina koa ny epistily ohatra ny epistily ho an'ny Kolosiana izay anisan'ny tany saina amin'ity lohatenisika tyto raha ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo no heverina ty no anomboasika azy kanefa mety tsy dia tena mahavita be loatra sika fa dia ty dia mety ampilazasika be ty zavatra ihany raha ity Jeremia toko fahatelo amby roapolo ty no heverina dia miatefa manokana amin'ny mpitondra ara-pivavahana maro tamin'ny ambony ny mpaminany Jeremia inona moa no iatefan'ny tenin'ny Jeremia amindreo mpitondra fivavahana tamin'ny ambon'ireo diniany Jeremia ny fiaina ny fitorian'izy ireo teny ny afarahan'izy ireo raha sy miova izy ireo manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra dia ambarany Jeremia manokana ny fitoratenan'ireo atao hoe mpitondra ara-pivavahana tamin'ny ambon'ireo sandoka ireo izy ireo dia faminany sandoka zany hoe manao faminaniana sy izy ireo ny toriten'ireo mpaminany sandoka ireo dia manahaka izay maniraka azy ihany ny toriteny dia manahaka an'izay maniraka azy ny mpitoriteny dia manahaka an'izay maniraka azy raha ilay sy izy no maniraka azy dia manahaka ny sy izy zay maniraka azy izy ka izay maniraka azy no tahafiny fa sy hoe manahaka an'iza izy ny toriten'ireo mpaminany sandoka ireo dia manahaka izay maniraka azy ihany manompo an'Andriamanitra manompo an'izay naniraka azy izy aloha zay no zava-dehibe na Andriamanitra moa no maniraka azy na iza na maniraka azy dia izay maniraka azy ihany no topoiny na amin'ny ara-tena zany na amin'ny ara-panahy zany zay ataon'izay maniraka azy dia izay no asenin'izay irahy zao anefa nylazany Jeremia reo mpaminany sandoka reo izy dia sy mba mitondra fitahiana fa mitondra loza tondra loza ny mpaminany sandoka tamin'ny andro atenatenany tamin'izao tantarasika zao tamin'ny moyen âge moa zany dia nentim-po loatra ny mpitondra tamin'ny fotoan'andro mitondra fiangonana tamin'ny fotoan'andro atao amin'ny fiangonana katolika zay fiangonana tamin'izay fotoana zay moa
zava-doza ity fampianaran'ity fa tahaka ny mahaloza ny mpanao vola sandoka dia tahaka an'izany koa ny manao fampianarana sandoka mitovy amin'ny vola sandoka izy io nataony ka tokony fahaizana mafy tokony fahaizana mafy ny mpanao fampianarana ity satria tahaka ny manao vola sandoka hanika dia namony mpampianarana izy ireo dia fa lasa lavitra loatra koa zany lasa lavitra loatra zany namony koa ve ka dia sy zay kanefa dia ambaraka tena zava-doza sy mitondra fitahiana ny fampianaran-diso raha io no atao fiangonana fa mitondra doza zany ny zavatra miseho ny zava-doza mianjera amin'ny firenena anankiray dia sy avy aiza hoy Jeremia fa avy amin'ny ara-panahy ihany zany izay mivaona fivaonana ara-panahy no antony ty Jeremia ny Jeremia moa dia mijery ny zava-misy taon'ny Israely izy tao Zoda izy dia hoy izy hoe zao zavatra tsy mety aty Zoda zao loza be miseho dia zao sy avy amin'inona zao fa avy amin'ny toe-panahy zay mivaona avy amin'ny toe-panahy zay mivaona ihany zany koa ireo mpitondra ara-pivavahana zay mamery ny gare moa zany amin'ny teny vazaha mamery ny vahoaka an'Andriamanitra ireo hoy Jeremia ireo no tokony andraikitra amin'ny zava-doza miseho amin'ny firenena Israely catastrophique nationale dia sy avy aiza fa avy amin'ny toe-panahy mivaona hoy izy io no tondroy Jeremia hoy tena loharano le zavatra sy mety ka dia hitasika amin'izay fa zava-doza ity raha ny filazany taminany Jeremia hoe verina dia zao ny zavatra zay miseho amin'ny firenena Israely atao fa sy amin'ny firenena Israely ihany fa manaka ankehitriny dia zao avy amin'ny toe-panahy mivaona ihany izy na ekena zany na sekena zany tsy mampanina le tsy manaiky azy kanefa sy hoe rehefa sekeny olona izy dia sy mihantra ny loza fa miatra foana ny loza raha ekeny olona zany na sekeny olona zany ka dia sy mampanina loatra na atao za dia sy mino an'izany hoe za dia mino an'izany sy manova ninina zany amin'izay asan'Andriamanitra ka dia koa dia re manokana ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo fa ny fitondran-tena baranahy hita amin'ireo mpitondra ara-pivavahana tamin'ny ambony no vao mainka toy ny manisy zezika ny fivahavahan'ny fahasalama fivahavahan'ny fitondran-tena fivahavahan'ny fahisiana ara-pitondran-tena eo amin'ny firenena manontolo ka vokatry n'izay hoe Jeremia dia ny tanàna anankiray angamba mandraka ankehitriny ataoko hoe angamba sy samy teny loatra hoe sy mainsy zay aho fa angamba mandraka ankehitriny dia hoy Jeremia hoe rehefa mivahavaha ny fahasarana mivahavaha ny fitondran-tena mahitsy noho ny ataon'ny fitondran-tena ny atao hoe ny mpampianatra eo amin'ny fiangonana eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia zao lasa Sodoma faharoany tanàna lasa Sodoma vaovao ny tanàna Sodoma araka ny andrenesasika azy i Lota moa no natao Lota dia naharary ihany izy be ihany sy maro niatra taminy fa zao ny tany koa mba nitaraina ny tany sy resika ny feon'ny tany fa Andriamanitra mandreny fitaraina ny tany valazana Genesisy nitaraina ny tany satria mavesatra loatra ny otany olombelona miakatra amin'Andriamanitra ny fitarainany ka dia hitasika amin'izay fa tena manisy zezika amin'izany ny sy mety ataony zanak'Andriamanitra mandraka ankehitriny ohatrany hoe manapitrondraka amin'izany efa eo moa ny sy mety kanefa manapitrondraka azy ny fitondran-tena an'izay zanak'Andriamanitra manaraka amin'izay ihany raha ny fomba ny fitondran-teny no heverina dia izao no azo anara araka ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo
misy mialasy fa mampiasa teny vazaha loatra tika dia sy fantasy ny hanitako azy raha olona misy karazana optimisme mora vidy optimisme mora vidy zao ny voalazany Jeremia ao amin'ny bokony sy ao amin'ny tateloropolo aloha nylazany hoy Jeremia fiadanana hoy ny mpaminany santo ka dia optimiste manakaivo fiadanana kan sisy fiadanana sy iny dia ny olona dia fitahana fosiny hoe fiadanana kan sisy fiadanana sy iny io no lazaina hoe optimisme mora vidy optimisme mora vidy be zany fomba ny toriteniny mpaminany santo optimisme pokaty misy karazana humanisme ihany koa zany hoe filazanjavatra mifototra mahaolona ihany fa sy mifototra amin'ny fanambaran'Andriamanitra sy mifototra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny toriteniny mpaminany santo ka dia mampirisika be ireo zay manohitra ny hevitr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary sitrapony zay ny fomba mpaminany santo rehefa misy olona za sy miraharaha nyity soratra masina ty fa miraharaha kosa hoe nanofy aho hala tsy mifototra amin'inona zany fa dia hoe nanofy aho hala rehefa ny olona mampirisika amin'izay inona hoe zany avoaka gazety atao interview nofona rano na hoe faminaniana rano rehefa mampirisika amin'izay ny olona fa manohitra ny fanambaran'Andriamanitra dia fomba ny faminaniana santo ka le zany manohitra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanambarana ara-tsoratra masina sy zay ihany toko zay dia azosika zirena ao Jeremia toko fahatelo amby roapolo andimy fahafito amby folo fa ny tena toriteny marina dia ambaran Jeremia koa fa manome toerana lehibe ny fihaonana amin'Andriamanitra zay ny fomba ny toriteny marina fihaonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ane zany fihaonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoria-teny ane zany fihaonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vaky-teny ane zany ane ny fihaonana amin'Andriamanitra fihaonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasany tompo ane zany fihaonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asaky fampahirezana ane zany no azo lazaina hoe fampirisihana ataony tena fitoriteny marina amin'ny fomba ny toriteny ka dia mampirisika amin'izay ny toriteny marina kanefa sy amin'izay ihany fa mampirisika koa ny fanatriana an'Andriamanitra mampirisika ny fanatriana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta masina amin'ny alalan'ny vaky-teny toriteny ary sy afaka hangina misy zavatra sy anginany kosa sy afaka hangina velively momba ny fahatezeran'Andriamanitra no miota ny mpaminany santo ka dia manao aza matahatra fa Andriamanitra le dadabe aleferany aby ny zavatra rehetra fa tsy zany fa ny mpaminany marina kosa dia manao hoe Andriamanitra sy mandefitra na oviana zany atao hoe ota zany na oviana no misy fotoana na oviana no misy fotoana atao hoe moderne sika zao ma dia alazainy manam-pahaizana hoe efa anatin'ny modernité ambaratonga fahakely modernité ambaratonga voalohany modernité voalohany zany dia efa ny faharoy dia ataony hoe post modernité amin'izao fotoana zao dia efa tsy mba post modernité koa fa hyper modernité kanefa mety efa mihoatra azy ka na dia anatin'ny hyper modernité azy asika zao sy miova ny tenin'Andriamanitra sy miova ny toriteny marina fa ny toriteny marina dia zao ka nireny fa ny ota sy mba kasitran'Andriamanitra anao venana sy mba izany ota fa ny ota dia Andriamanitra dia tena inflexible amin'izany sy miova izy sy akasitrany atao hoe ota hitasika ihany zany io Jeremia toko fahatelo amby roapolo andimy fahasivy amby folo ohatra na dia zany aza dia fentoky Jeremia ho tanteraka ara-vaky-teny ny tenin'Andriamanitra manameloka ny ota ka nefa sy misy lasaka tany izay lazay ny tenin'Andriamanitra
mahery ny tenin'Andriamanitra, misy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Toy inona ary ireo mpaminany sandoka arak'izay resahin' Jeremia 7:20. Resahintsika vetivety ny fomba nitoriteny. Ny fomba nitoriteny mpaminany sandoka hoy Jeremia 7:20 dia toriteny zay tsy misy maniraka azy reo, tsy hoe Andriamanitra ny mampiteny azy kandremana. Fa rehefa mitoriteny izy ireo dia hoy izy hoe hoy Andriamanitra, fa isika ny mamantatra hoe tenatenin'Andriamanitra le zany hoe hoy Andriamanitra zany. Ka mitoerana anankiray dia nisy mpaminany sandoka marobe tany Madagasikara ty izay solazayko ny nahitako azy nandrenesana azy. Nisy fiatserim-panahy be, ka rehefa nivory ny samy zanaky ny fifoazana tao dia niteny ny olo anankiray zay nilaza hoe nahazo ny fanahy masina izy, nahazo ny fanambarana izy ka olo efa samy manana ny vadiny avy olo ao. Dia misy koa moa mpitovy sy manambady anatany raha navadiny anina ianao hoy Jesosy, raha navadiny anina ianao hoy Jesosy, hoy Jesosy zay ny fiteny hoy Jesosy. Tsy hoe rehefa hoy Jesosy dia hoy Jesosy tokoa zany, fa hoy Jesosy dia ambaranao inona ny lazainy amin'ny hoe hoy Jesosy. Tena Jesosy marina ve no teny tahaka an'izany? Tena teny Jesosy ve zany? Ka hoy isika hoe ny tena fandeha nitoriteny sandoka na hoe mpaminany sandoka dia tsy misy naniraka azy eny sans mandat, tsisy maniraka azy, sy ny rahan'Andriamanitra izy, sy ny rahan' Jesosy izy. Fa ny anara Jesosy tononona moa zany ny anaran'Andriamanitra tononona, fa ny contenu zay tononona hoe nlazain' Jesosy dia mila fitandremana, fa tsy fantatra na iza io dia tsy mazava loatra. Zay zany resika ao amin'ny Jeremia 7:20 andininy faha 20. Sisy naniraka azy izy ireo zany raha ny fotony. Manaraka an'izay sy miteny amin'ny akory ny tompo, sy miteny amin'ny alalany akory Andriamanitra. Zay dia zavatra mazava, fataro sara ny zavatra ambarana. Io lazaisika hoe mila discernement izy ty, tsy hoe dia tonga dia fantatra, tsy hoe tonga dia miharihary tahaka ny zavatra ampirika tahaka an'izao hoe ty dia mazava fa rarina, fa manitaka, mandoka. Tena tsy fantatra marina misy raha sy tena manana ny fanahy ny olona ka mamantatra marina zay lazay. Voalohany zany sisy naniraka izy ireo, tsy Andriamanitra ny maniraka azy. Faharoa, sy miteny amin'ny alalan'ny tompo izy ireo, sy miteny ny tenin'Andriamanitra izy ireo, tsy Andriamanitra ny mampiteny azy. Fahatelo dia izao, sy manana fifaneraserana amin'Andriamanitra izy ireo, sy mitady azy, sy mangataka azy, sy mandondona ny barabarany fahasoavana. Misy olona mazoto mitoriteny, mazoto milaza tenin'Andriamanitra fa tsy mety mivavaka. Angatahana mbanao vavaka ao to, nga tsy efa vavaka ny teneniko taminao teo, efa vavaka ny lazaiko taminao teo, valavalanao ny zaparivo izy tsy mety izy. Ka dia hitasika am'izay sy manana fifaneraserana amin'Andriamanitra izy, sy mitady an'Andriamanitra izy, sy mangataka azy izy, sy mandondona ny varavara-pahasoavana izy. Ka dia azo lazainy hoe sy manana expérience personnelle amin'Andriamanitra ny mpaminany sandoka. Zay expérience personnelle zay sy ananana ambarany Jeremia 7:20 ihany zany. Ary ny farany dia zao, sy manameloka ny ota, zay dia lavitra azy. Sy manameloka ny ota izy, sy manameloka ny ota dia sy misy réprimande mikasiky ny atao hoe péché zany aminazy. 5:20 zany. Ka dia ireo efatra reo zany anisany zay amatarasika ny atao hoe fampianaran-diso na hoe fampianarana faminanena sandoka. Voalohany zany sy misy naniraka ny izy,
sy fantatra hoe sisy naniraka fa izy dia miteny Andriamanitra maniraka azy fa teny izy sara zay lazay hoe tenin'Andriamanitra ka amin'izay dia mila familiarité amin'ny baiboly sika mila fantarisika tsara inona ny lazain'ny baiboly fa raha isy teny misy vazovazony olona moa hoe misy didy faraky amby foko raha sika sy mamaky baiboly dia fitapy olora koa ino didy faraky amby foko iza dia faraky amby foko nefa sisy an'izany akory mila familiarité amin'ny baiboly sika zany mila familiarité amin'ny baiboly hamantarasika inona marina faharoa sy miteny amin'ny olo io Andriamanitra sy miteny amin'ny mpaminanitraka Andriamanitra sy miteny amin'ny lalany Andriamanitra fahatelo sy manana fifandraisana amin'Andriamanitra izy sy mitady azy izy sy mangataka aminy izy sy mandondona ny varavara-pahasoavana izy ary farany dia zao sy manameloka ny ota izy ka dia mbola mitoetra eo amin'ny ota ihany ny olona dia ho faty eo amin'ny otany ihany ny olona mampalahelo izany zavatra zany reo zany sationa ny tompoko sationa ny any zany ao amin'ny fanahin'Andriamanitra nefa no ananana ny discernement nireo rehetra ireo zavatra samihafa zay lazay hoe tenin'Andriamanitra mila manana discernement sika zany zay discernement zay dia anisan'ny bonmen'Andriamanitra ny fiangonana ka dia rehefa henoina ny toroteny mpaminany sandoka dia rehefa mihaino azy sika dia zao ny zavatra amarina kely raha mbola sy nihaino moa sika dia sara avao raha mbola sy nihaino sika fa raha efa nihaino azy sika dia zao lavitra sika ny anao hoe makamo zany ohatrany matehinana ny toroteny mpaminany sandoka mate sakafo ny tisy izy azo atao loka ny tisy izy tehinana azy ianao mahay mandate malama vava izy zay koa sy midika hoe rehefa malama vava izy dia mpaminany sandoka sy miteny an'izay aho fa misy fitaka ao ambadiky ny zany zay zany ka dia zay zany izy reo zany dia mahasandoka azy dia tena manodoka ny fihenoana azy ka dia amin'ny fotony zany dia mila henona sara ny votoatiny zavatra ambara ka dia ambara retofoko fa sy azo atao sinosinona ity zavatra anankiray zay faranyty na dia ohatra zaka mahazo manao zay tiany atao ny mpaminany sandoka aza meritreritra sika fa hoe Andriamanitra hoe dia tsy manina am'izany sy hoe dia indifférent am'izany Andriamanitra sy ato hitan'Andriamanitra zany fantatr'Andriamanitra fa sy sitrapony zany zeren'Andriamanitra sy priera zany ary sy fantasika ny afarany fiainan'olona toy zany zava-doza sy hiditra loatra sika mifanambarana nataony Jeremia amin'ny toko fahasivy fa misy mpaminany sandoka resanina ao anisan'izany iny mpaminany sandoka Hanania nefa raha ny Hanania dia zao maty izy rehefa mandinika ny fiafarany tantara ao sy matimaty ho azy hoe tratriny ny fanaviana na hoe tratriny any fa tena maty noho ny fanerana tapahoatra ny sitrapon'Andriamanitra ka sy hoe rehefa mahazo manao an'izay ny olona dia hoe sy maninona zany fa misy farany zavatra rehetra misy farany zavatra rehetra ka dia sy azo atao ny manao sinosinona ny famorampona an'Andriamanitra sy ny famorampony amin'izay manao toy zany ary ny manaraka an'izay dia miditra sika eo amin'ny atao hoe fiainan'ny fiangonana moa zay ny ampaminany efa nisy hatramin'ny ela zany hatramin'ny andron'ny mpaminany hatramin'ny andron'ny Jeremia hatramin'ny andron'ny Isaia hatramin'ny andron'ny Ezekiely sy ny namany koa zay sy voatanisantsika eto daholo ny atao hoe faminaniana sandoka reo olona reo dia niady tamin'ny mpaminany sandoka rehefa niady tamin'ny mpaminany sandoka izy reo dia
tahakan'izany koa ny apôstôly mbola misy amin'ny androny apôstôly sy amin'ny androsika zao zany atao hoe faminanana santo fa zao rehefa mieritreritra ny faminanana santo asika da zao hoy ny eveka anankiray zay hoe ny tena ady ny tiady ara-panahy ty de manomboka amin'ny ady ny tena sika fa sy hoe ny olona foana nitazanysika am'izany fa manomboka miady amin'ny tena sika tena zay komba amin'ny tena sika zay zava-dehibe zay ka de zao na manahoana manatrika ady manatrika ny fampianadiso manatrika ny teny fitaka koa ny fiangonana mandrakakely rehefa nyjereko zany ny teny ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo zay milaza mazava momban'izany koa de tena malaza mazava momban'izany bebe koa ny Kolosiana toko faharoa Kolosiana toko faharoa manomboka amin'ny 14 mitohy ny Kolosiana toko fahatelo araka ny voalaza amin'ny lohateny sika andao mba horesahana kely izy io zany hovakisika vetivety zany izy mba hiangavy asika hamaky ny Kolosiana toko faharoa manomboka amin'ny 14 ka amin'ny farany eo zany de eo zany hamatarasika kanefa alohan'ny hamaky asika am'izay de zao misy olona zay mamitaka misy olona zay manao teny fitaka mamitaka ny fiangonana mamitaka ny kristiana ary zao mandrona zay de inona ny tokony ataon'ny fiangonana de hoy isika teo mila manana discernement mila mihay sara mila mamantatra sara mila manolotra azy kosa fa sy avelavela fosiny am'izao fa ny fanerana azy manao ahoana de zao ao amin'ity Kolosiana toko faharoa ty zany milaza ny fomba nanerany fiangonana azy ahoana ny fomba nanerany fiangonana azy hatram'izay ka manakakehitriny azy zay aby nozay isika de mba hiangavy amsika zay mahita de mamaky toko sy hanena ny toko de zay mahita de mamaky andiny fahefatra ka hatramin'adiny farany amin'ny toko faharoa amin'ny Kolosiana amin'ny naman'i Jesosy ary izany nolazaiko fa nao isy hampandisy hevitra anareo amin'ny teny toavary fa na de tsy manatrika anareo amin'ny nofo azy aho de manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsiovany fonareo any Kristy mamitaka anareo ny teny toa marina teny toa marina ary de zao midera ny Kolosiana ny apôstôly Paoly no ny filaminanareo izy izay filaminana zay dia karazana voambolana rakafoka zay bon ordre rehefa handeha hiady mitafoka hanatrika fahavalo dia mila milamina izy fa anisan'ny fomba fiadiny fahavalo ny fanakorotana aloha ka rehefa eo zany fanakorotana eo dia miditra mora foana ny izy fa ny miaramilan'i Jesosy zany de mila manana an'izay eo filaminana zay manoloana ny teny fitaka amin'ny teny toa marina tohizasika toa koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana ho aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorona mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana sotra to mamaka ny olona reo zany de voambolana fanalahidy reo mamaka sara voambolana fampiasan'ny mpanao trano reo na voambolana fampiasan'ny mpamory ihany koa mamaka sara ny zava-maniry mifototra miorona sara zay aorona miorona amin'iza moa miorona amin'ny Jesosy miorona mivatonafo ny foasika de Jesosy zany ny fiangonana zany manoloana
ny mpampianadiso manoloana ny teny fitaka de zao sy magnaraky anazy sy magnaraky ny jeune zany ianao fa miorona sara fa sy misy faharesena voalohany ananasika afa-sy hoe manaraka ny ataony fa de zao mila miorona izy manozongozona dia asika mila miorona mila mamaka fa le hoe mamaka zany de zao tena maniry ao Jesosy tena milevika any fakan'ilay zava-maniry ao Jesosy Jesosy ny sakafony Jesosy ny mampitombo azy zany ve zany izy ty fa sy hoe ny kekiano vera fotokevitra zany masy de manafotona fa sy zay fa tena zavatra momba ny fiainan'ny olona anavanana hoe ny olona sara ve mamaka sara ve ao amin'ny Kristy zay raisina zany dia izy mamaka sara aminy mandray an Jesosy fa sy hoe mandray fampianarana hiany sy hoe mandray fotokevitra ihany fa mandray olona anankiray mandray mitompo de Jesosy izy ny raisina na iza ny toriteny na iza ny mampianana na iza ny manaraka de zao sy ilay olona ny tena raisina voalohany fa Jesosy izy ny raisina Jesosy ny raisina rehefa Jesosy ny teny olona Jesosy ny toriteny Jesosy ny teny amin'ny fiangonana tsy olona fa ilay olona zay miteny dia mpanompony Jesosy ihany izy fizasika to tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araky ny fampianarana voatolotry ny razana araky ny abidi-pianaran'izao tontolo zao fa tsy araky any Kristy fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafelon'ny fomban'Andriamanitra rehetra ary anareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo dia tamin'ny famorana Kristy sotra to maro mikasika ny Kristy mikasika ny Jesosy amin'ny fotony zany rehefa mamaky ny kolosiany toko faharosy mitoy toko fahatelo de zao Kristy zany tena ambony io ny valeur ambony indrindra amin'ny kristiana amin'ny fiangonana raha misy valeur de io ny valeur sisy valeur ambony io to Kristy prééminence ny Jesosy zay no ambara ka de Jesosy no manana ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra inona avy ny fomban'Andriamanitra rehetra de ao amin'ny Jesosy no ahitana an'izay izy no manana ny fahafenoana misy fampianaran-diso ihany tamin'ny fotoanandro fampianaran-diso zay nataony mpampianadiso tamin'ny fotoanandro moa zay mampianatra hoe ny atao hoe plénitude moa milazany teny vazaha azy pléroma amin'ny teny grec ny plénitude zany dia hoe Andriamanitra zany manana ny plénitude manana ny fahafenoana anelanelan'Andriamanitra sy ny olona dia misy hansana lehibe dia misy karazana fanalalana marobe zany misy zanahary marobe ka dia zanahary farandrindra amin'io zany fanalalana farandrindra Jesosy araka ny mpampianadiso fa sy zay ny marina misy fanalalana marobe anelanelan'Andriamanitra sy ny olona ka dia reo zany mameno azy re fanalalana marobe reo fanalalana farandrindra intermédiaire moa zany le fanalalana farandrindra Jesosy diso sy zany izy Jesosy zany sy izy hoe mifarandrindra fa izy milay tokana zay manana ny fahafenoan'Andriamanitra izy no azonao hatonina zany izy manana ny fahafenoana amin'ny Mahandriamanitra raha manatona azy ianao dia manatona ny feno sy mba manatona tapany
izy asika fiangonana rata moa dia manana ny fampianarana hoe sady olona izy no Andriamanitra sy hoe olona tapany Andriamanitra tapany sy za fa olona felo izy Andriamanitra felo izy ka dia tomponao izy ka rehefa zao nampanao batisa nahita ary dia nangovy avy anao batisa hoe kanefa dia nandresy lahatra azy Jesosy ka dia zay zany misy fampianarana marobe mikasika an' Jesosy mila zeresika fampianarana mikolotrany sy amin'nysonsika ka zao iza moa Jesosy apetraka aminao fanontaniana ho an'izay mampianadiso manoloana ny mpampianadiso rehetra miverena anao aoreno sara am' Jesosy ny fanahinao miorena sara aminy aoka hamaky sara aminy hoe iza Jesosy Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra Jesosy dia ilay endrik'Andriamanitra sy hita Jesosy dia ilay manana ny fahafeloana Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra misy maro be ny momban' Jesosy ka ny mpampianadiso misy sy hainy reo misy sy hainy tenonina kory reo misy sy hainy lavaina reo aoka hanakarena ny amin'ny momban' Jesosy sika zany fa rasy zay dia rehefa tonga ny valanaretina tonga ny virus fa sy hoe microbe akory azy fa virus madiniky tena subtile be dia eo anao fa sahirana dia lavo anao sanatria zany to dia ho babo ny filozofia sy contre ny filozofia kory sika ny filozofia tena molazaina am'izay zany dia fahendrena zay mahatonga sika hanana fahalalana fa misy anankiray zay nanao an'izao rehetra zao fa ny fahany filozofia dia mpanompony finao sika izy raha ta hoe mpanompony fa sy zay no toerina fa ny filozofia zay ta hoe principe ny finoana avelany ny tena finoana zany finoana an' Jesosy dia filozofia no fino azy sy mety kosa zany reo any ka dia amarana sika azy ny fampianarany Lutera zany fiangonana mandrapiky ny fampianaran-diso mandrapatetra iny ka hatramin'ny elabe tamin'ny andro Lutera efa nisy ny fampianaran-diso koa tamin'ny andro ny fiangonana manontolo dia nisy ny fampianaran-diso nampalahelo fa tamin'ny andro atenatenany dia novonoina ny mpampianadiso ny sasany dorana velona ny sasany vonoina ny sasany mitombohina lefina ny sasany vonoina sehoana zao ary ny sasany azy na dia efa nalevina tany apasana dia rehefa fantatry hoe mpampianatra diso dia niloarana ny fasana dia nidorana n'ilay mandeha dia nila velony navanana ny rano tena raha be ane zany ka hoy ny fampianarana Lutera diso ny fiangonana hoy Lutera nanao an'izany fa ny tena fanoherana ny fampianaran-diso dia sy amin'ny afo sy amin'ny vy sy amin'ny herisaikan'olombe fa amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny marina no fanoherana ny fampianaran-diso zay manana ny teny marina dia tahaka ny mazava miady amin'ny maizina ny maizina be hampidinao maizina ko inona zany fa ny maizina dia ny mazava ny tadiava ny mazava sy mba mahataty ny maizina sy mba mahataty ny mazava ka amin'ny Lutera zany dia ny tenin'Andriamanitra ihany no anoherana ny fampianaran-diso mila manohitra ny mpampiana-diso amin'ny tenin'Andriamanitra sika fa raha sy manana ny tenin'Andriamanitra sika kristiana sika fiangonana dia azamba manofo hoe aza dia andraisy ny mpampiana-diso fa dia efa hoe sokafo ny baravao hidirany mpampiana-diso hidirany loza be satria fisarana amin'ny Jesosy eny afarana ka tena mila mitambona koa amin'ny fampiana-diso titoko sika ngamba sy hitako miresako dia marina sika misy feno dia Jesosy moazy lavasy Jesosy toko isaotranao zahay fa sy zahay misy mahay
fiaro-tena am'izay diso na am'izay toamady na am'izay akaikikaikiny marina fa dia mifanahinao masina mampianatra ny fiangonana, mampianatra anay, mampianatra ny sirailay avokoa. Tario ny fiangonanao, tario ny meny sirailay mba hiorina hamaka sara am'izay efa nampianarana amin'ny anaranao Jesosy. Amen.